taranja basketball ny ekipan'ny Ambitol larana fahavalo no vitan'ny ekipan'ny Ambitol atao amin'ny fidinany tompondaka ho an'ny ekipa tompondaka aty Afrika eo amin'izay taranja basketball izay raraka teo amin'ny ampahivadalana ny ekipa malagasy tamin'ity fifaninanana ity izay atao atsy Maputo Mozambique. Mafy loatra ho an'ny Ambitol ny ekipan'ny Interclubé no motsan'ny ity ekipa avy any Angola ity tamin'ny 420 no 720 tokoa mantsy nisy olon-tena malagasy teo amin'ny ampahivadalan'ny andian'ny 420 ny fiadinany amboarany Afrika ho an'ny ekipa tompondaka taranja basket asokajy vehivavy natao tany Maputo Mozambique ny zoma lasa teo. Nanadombo tamin'ny lafiny rehetra ny Interclubé tamin'ity lalao ity. Nateo amin'ny fahaiza-manao sy ny traikefa nateo amin'ny habean'ny vatana dia nanatombo tanteraka ry zareo angolaise. Niezaka nanohitra ihany ny tompondaka malagasy saingy sendrany mafy noho izy. Nanarak'izay dia mbola resin'ny ekipan'ny CNSS avy any RD Congo tamin'ny 570 no 580 ihany ny Ambitol teo amin'ny fiaditoerany. Saivina fefaresin'ity ekipan'ny CNSS ity ny ekipan'ny Ambitol tany amin'ny fifanitsanana isam-bondrona. Mariana fa ny ekipan'ny Interclubé avy any Angola sy ny CFM avy any Mozambique no miatrika ny famaranana amin'ity andian'ny 420 ny fiadinany amboarany Afrika ho an'ny ekipa tompondaka taranja baskety sokajy vehivavy ity amin'izao fotoana iresahana izao. Tranga izay mbola manapirofo fa ny Angolais sy ny Mozambikianina no sangany amin'ny taranja baskety aty Afrika. Ho an'ny solotena malagasy kosa dia nasotra kefa ireo mpilalao tanora ao amin'ny Ambitol tamin'ny fiatrehan'iny fifaninanana kontinantaly iny. Mbola mijanona ho lesika ho an'ny fanatanjahantena malagasy kosa ny hakelin'ny vatana ka tokony hijerena vahaolana.